sitraponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Daontsika maka ny teny soratra masina amin'ny Salamo faraky amin'ny 70 voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo faraky amin'ny 70 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo faraky amin'ny 70 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 no anasako anao sy avakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ny mitoetra amin'ny fieren'ny izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Zao ilaza amin'i Jehovah hoe: fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiako. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'ny elany no hanaronana anao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Amen. Eny Jesosy, ianao no aronay Andriamanitra, ianao mampahery anay, ianao no mitahiry anay, ianao no manangana anay Jesosy. Mandrakizay Jesosy dia ianao foana no iankinanay, ianao foana no antenainay, ianao foana no inonay Andriamanitra. Sokafanay ny fonay Andriamanitra, satria fantatra efa ny fahazavana avy any aminao no afaka hikasika anay sy hanovana tsara ray avy Andriamanitra, mba hahafahanay ho voary maneho ilay pahary anay dia ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Mandrakizay ny fiderana ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen. Daontsika tehaka ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Daontsika hiary hibanjina ny azo fijalian'i Jesosy. Ilay toerana namonjena antsika sy ianao nahatanterahan'i Jesosy ny famonjena antsika. Ndao hisaotra manokana azy indray, ndao hatsiaro ilay fotoana mamy, ilay nanafahana ny haitsika efa tany an-davaka, natsangana ho tonga zanaka malala. Jesosy, misaotra anao izay ny amin'ny famonjenao, misaotra ny amin'ny rahanao sarobidy izay nalatsaka ao famonjenanay. Raha tsy noho io rahanao io Jesosy dia tsy afaka hijoro eto anatrihanao izay androany. Misaotra Jesosy, ary androany dia hijery foana izay hibanjina ny azo fijalianao, satria ny famonjenay dia avy aminao irery any. Raiso ny rahan'i Jesosy androany, anadio anavao indray, avelao ny rahan'i Jesosy sikoriana amin'ny tenanao manontolo. Mila ny rahanao izay Jesosy anadio anay indray, amafa ireo maha-olombelona rehetra, fa isokafa n'ilay mazanaka Andriamanitra anay Jesosy, mba hahafahanay misokatra ho an'ny tenao sy ny sitraponao rehetra. Misaotra ny amin'ny rahanao Jesosy, aoka hoeniko izany rahanao izany ity toerana ity, ity fotoana ity, ny olona tsirairay avy Jesosy, fa ny rahanao namonjena anay. Manompo ny masoko atendrombohitrao, avy aiza mora ny famonjena ay. Lay mpanjaka ny voninahitra, nandony vidiny hoay, ny sindra tao Kalvary. Tô hitako ianao voavantsika, ny lany voanao zay voalefona, no satroan-tsilo nororanako, natao tsinotsinona, maty hoay tao Kalvary. Iny ranao iny Jesosy, iny ranao iny, lay niaretanao, ilay azo fijaliany, lay mafitaminao. Lazao fa ianao irery any, ianao ihany no navidy izany. Ndao iretsika ihany, iny ranao iny Tompo,
Iniranao ini niaretanao ilay azo fitsarin lay mafitaminao fa ianao irery yan ianao yan no navidy zany lazao hoe le diakapoka ny nanasitranana ilay diakapoka no fanasitranana lay raha nalatsaka ny famelana eko famelana eloka ianao lay vato zay no lavina ianao lay vato izay no laviny olona nefa tonga fehizoro sanakondry nadramana